Vaky izao fa tsy ho amin'ity taona ity ny fifidianana kominaly araka nambaran'ireo mpiantsehatra politika. Anolotra volavolan-dalàna vaovao indray ny vondrona politika malagasy miaramainga rehefa tsy maintsy hojereny ny andininy fahatelo miresaka anisan'ny komunina ato anatin'ilay lalàna izay nekeny HCC. Etsy ankilany nanamafy ihany koa nisy olombam-bahoaka mamparan'androany fa tahotra ho resy manoloana safidy mahoaka ny an'ny fitondram-panjakana ka any amora amin'ny fifidianana. Tsy azo idivirana ny fikitian'ny governemanta raha ny fanazavana nentin'ny Prime Ministra androany. Tsy ho ela araka izany ny fanovana ny mpiamban'ny governemanta Cour Roger. Izavy ireo ministra hosoloana saika departemanta tantanan'ny HVM avokoa no naharatsendrika ny governemanta tato ato. Trafika an'Andramena, laza indray ny ministra tontolo iainana sy ny ala fa efa fantatra izy ireo ankehitriny ny fikafika sy ny fomba fanaon'ireo gros bonnet mpanao afera an'Andramena. Isan'ny nambarany tamin'izany fa misy ianao manjery voatsindry vola be anaparitaka vaovao diso eto. Etsy ankilany, napiaka-peo ny mpanao gazety iray manoloana ny fanasoketanany tontolon'ny ainao manjery. Fanondranana antsokosoko volamena 20 manodidina ny 20 kilao no saika aondrana tany ivelany ka hatrateka ny zandarmaria pirenena teny amin'ny seranam-piaramanidina Vato androany. Ny tetina 15 miliara ny vidiny tioreto. Voalaza fa misy firaisana tsy kombakomba ampiasan'ny serana ny fikasana anondrana izany. Efa mandeha ny fanadidina ny fikarohana ny tompon'entana amin'izao fotoana izao. Farany any ivelany, ny kadinao Bagdad Irak, io maraina io ny filoham-pirenena frantsay. Isan'ny antony fitsidihana ny fanambarana paikady entin'ny Frantsa amin'ny ady atao amin'ny asa fampiroroan'ireo vondrona jihadista. I François Hollande izay efa nanambara ny fahavonona ny anohana ny governemanta vaovao irakianina. Ny andindin'izay rehetrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Till I come. Luxor, le plaisir du confort. Ahoana zay? Kolte TV jerenao io? Iaia, Ako zany nany Antananarivo any io mandeha. ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva ko. Azan-tsary zany ina atao tena qualité. Numérika, taloha, TV ihany hitanao tao. Fa amizao, efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany, afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagasikara zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux.
qualité de nos pommes de terre qui rend les chips Lay's naturellement irrésistibles. Vaovao ny oloko, vaovao ny oloko. Folo taona ny aretana, folo taona namafazana, folo taona nandresena, ary folo taona nandehanana niaraka tamin'i Jesosy. Mafaly ny trano fivavahana vaovao ny oloko ny manasantsika hiara isotra an'Andriamanitra sy hidera azy noho ny fahatratrarany ny fahafolo taona. Efa resiny devoly ndao hiakatra ho any amin'ny fahombiazana. Tsy fotoana ny ranomasontsony zao, tsy fotoana ny fitarainana. Efa nisy niady mba hampandresy anao. Ny sabotsy 13 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum Atsonjombe. Tsy ho afiniko aminao ny fanalahidin'ny fahombiazana. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka handrodanana ny tendrombohitry ny olana eo anoloanao ny pasteur Hertina Randriarmala. Manana fanantenana fa velona ny Jesosy izay tokoa. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dina ny tokantranao amin'izao takarivo izao ampanajana no hiarabananao sy anasananao indray anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Cool TV hatramin'ny farany. Trangam-piarahamonina avy hatrany no mboantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity hariva ity volamena 7 laingo manodidina ny 20 kilao saika aondrana nitsokosoko tany ivelany no saron'ny mpitandro ny filaminana tetsy amin'ny serana mpiaramanidiny vato io maraina io tokony ho tamin'ny volora manodidina ny 540 miliary ariary ireo volamena ireo. Mbola tsy fantatra hatreto ny olona tompon'ny entana, olona iray kosa no ahihina amin'izao fotoan'izao fanadihadiana mety ny gaito andretsy lafo. Sakosy kely 4 feno volamena no sary natao anaty fiaramanidina teny vato io maraina io. Manodidina ny 20 kilao ireto volamena ireto ary tombanana hatrany amin'ny 500 miliary. Fiaramanidina ho an'ny Angzo Chine tokony hainga tamin'ny 5 ora hariva teo no nahatratrarana ireto harem-pirenena ireto. Loharanom-baovao avy amina olona tsara sitrapo no nahafahana ny sava ilay fiaramanidina ka nahatrahatehaka ireto volamena ireto. Na izany azy, nilaza ny teo anivon'ny Gendarmerie-pirenena fa firaisana tsy kombakomba no natafiditra azy ireto tao anaty fiaramanidina. Roplanio marihana fa roplanina mbola tsy vonona niainga satria tokony ho tamin'ny 5 latsaka 5 teo izy niainga fa zany zavatra niseho zany mbola any amin'ny 10 atoandro zany hoe mbola tsisy passager miditra ao anatin'io roplanio afa-tsy ny mpikirakira ny fiaramanidina ihany. Tsy mbola fantatra hatreto ny tena tompon'ity volamena ity. Olona iray kosa no ahihina amin'izao fotoana izao. Efa ho efa-bolana izao no nahafantarany mpitandro filaminana ny tsy maintsy isian'izao fanondranana nitsokosoko izao. Androany araka izany no fantatra fa ahondrana any ivelany ireo volamena ireo. Tsy maintsy atao ny mpitandro filaminana niady amin'ny fanondranana nitsokosoko ny harem-pirenena toy izao. Raha ny fanazavana azo hatrany, tsy ny asan-dahalo irery no anaovana opération coup d'arrêt fa ny harem-pirenena iray manontolo ihany koa. Resaka coup d'arrêt teo tsy coup d'arrêt ny latromby any atsimo fotsiny no atao fa coup d'arrêt amin'ny fandikan-dalàna rehetrarehetra. Tsy maintsy atsahatra ny trafic rehetrarehetra sy ny resaka insécurité na ny fanondranana atsokosoko ny harem-pirenena eto Madagasikara. Tsy maintsy averina any amin'ny kitapom-bola mpanjakana ireto harem-pirenena ireto. Toy izany ihany koa ilay vola 500 miliara saika alefa tsokosoko tany atsimo farany teo raha ny fanazavana azo. Raha tsy ivona, niakatra fampanoavana androany ireo teratany vahiny roa ary teratany malagasy 5 sarona ny sabotsy teo teny Andoharano fotsy. Fa mahakasika ny raharaha andramena kosa indray taorian'ny famoahana anarana momba ny olona tadiavina ankehitriny no ny raharaha andramena laza indray ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala fa efa fantatra izy ireo ankehitriny ny paikadin'ireo londohany mpanao aferana andramena isany vaovao ihany koa anefa etsak'ilan'izay nanteran'ny ministra fa misy hainao manjery voatsindry volabe manaparitaka vaovao diso eto fanadina hoentiny Ernirina Rabary. Tsy mbola misy volavolan-dalàna madihana ho eloka be vava ny eloka momba ny fitrandrahana andramena treto. Tsy mbola misy vaovao ihany koa ka ahafantarana fa hoe midoboka NCFA ireo mpanambola mpanao izany. Mbola kely dia kely ny vaovao voarain'ny mpanao gazety na dia momba ireo olona efa voatonontonona anarana azy. Hatraiza ny fahavononan'ny fanjakana aneo ny mangarahara amin'ity resaka bois de rose ity. Itsakilan'izay nefa ny fanesisesy ihany koa tato ato ny fahatratrarana ireo andramena malagasy any ivelany sy ireo tratra teto an-toerana efa anarivon'ny taonina maro izy ireny ary tsy azona taremarika ofisialy mazava. Nanazava ny fomba fiadan'ireo mpanodikodina andramena ireo ny ministra androany ary tafiditra ao anatin'izany ny kolikoly amin'ny hainao manjery raha ny nambarany.
atoroko anareo zany amin'ny ankapobeny dia ao ny désinformation. Les trafiquants payent cher certains médias pour désinformer. Faharoa manaraka an'izay ny trafic d'influence. Betsaka amin'izy ireo no milaza fa hoe izahay dia manana fifandraisana manokana eny Amboditsiroitra ka conseil spécial na zao sy zao any amin'ny faritra misy anazy any. Donc tsy parapluie misy ny fivandesana hoe conseiller spécial d'assise na ary karaha magnanao zay dia petahana io. Ny mode opératoire magnaraka dia les corruption. Manao corruption à grande échelle ireo olona ireo. Nampitsangam-bozina ny mpanao gazety iray io tenin'ny ministra io. Iza ilay orinasa serasera tian'ny ministra ambara. Mpanao gazety ny vexenao teo amin'ny non tsisy resaka hoe mpanao gazety mitsy resana teo quoi. Non, misy ny kolikoly raisy resaka trafic de voiture zay le olana amin'ny fiarah-miasa mantsy mametraka question zany olana amin'ny resaka sa ataotsika direct fa le mpanao Isan'ny nipoitra teto arak'izany fa isan'ny voaroiroy amin'io resaka andramena io ny olona akaikin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina, indrindra ireo tao Amboditsiroitra. Izany efa ara-maso sy anaovana fanadihadiana ve izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy moramora ihany koa nefa ny fiahiahina mitambesatra eo ambony lohan'ity ministra ankehitriny ity araka ny vaovao samihafa. Député iray izay isan'ny manan-karena tamin'ny Bois de Rose nanolotra azy ho ministry ny ala sy ny tontolo iainana. Momba ilay lisitra mpanao Bois de Rose kosa nomen'ny Prime ministre teo aloha ho an'ny présidence tsy nahitana tohiny intsony hatreto. Dia izay ihany koa no idirantsika eo amin'ireo vaovao politika mikorotana ve ny fahefanam-panatanteraka ankehitriny, samy manana ny mpanaradia azy ve ny filoham-pirenena sy ny Prime ministre ka misy baiko tsy miampita ao fantatra androany fa tsy azo iodivirana ny fahalonana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta Cool Roger raha ny filazany ity farany dia mbola iza trano no Prime ministre. Fanadihadiana Andriana Rajanson. Ny fota amin'ny torimasony ve ny Prime ministre Cool Roger nalaza ho matoritory ny gouvernemanta tarihiny tato anatin'ny enim-bolana voalohany. Nilaza ankolaka ny Prime ministre androany fa anala ministra raha toka namporisika ireo izay tsy nahomby mba ametra-pialana izy ny talata farany teo. Nazava fa nisy ny tsindry nahazo an'ity lehiben'ny gouvernemanta ity mba anazava kokoa ny teny ambarany. Antony natonga ny fampiatsoana mpanao gazety niarany sakafo taminy androany maraina. Za kosa dia raha ohatra ka misy zavatra mety hoe torpiller mety animba ny fandehany politika zay raha atsangana dia za kosa tsy aritratra mihitsy aho hoe angataka hoe andao avoaka io fa tsy ato ny toerana misy azy. Zay ny aho. Je ne ferai pas d'état d'âme pour ceux qui veulent torpiller la politique du pays. Araka izany mazava fa tsy azo ialana intsony ny fikitihana ny gouvernemanta. Raha ny filazan'ny Prime ministre androany dia mbola ho izy ihany no lehiben'ny gouvernemanta fa any amin'ireo ministra avokoa ny rihatra amin'ny tsy fahombiazana. Tsy mbola fantatra mazava ny hevitry ny filoham-pirenena momba izany. Iza ary ireo ministra mety ho voatazona ary iza ireo izay tsy maintsy hosoloana ato. Sangisangy zary tena kosa no namalin'ny Prime ministre Cool Roger ny fanontaniany ny mpanao gazety momba izany makasika ireo ministra hita teny mahazo arivo androany maraina izay nahitana ny ministra ny toe-karena, ny tontolo iainana, ny fiarovam-pirenena, ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeri-pirenena, ny ministra ny asa-panjakana, ny ministra ny fitsarana, ny fampianarana ambony ary ny ministra ny fambolena. Ary reto ministra reto dia ministra mahafinaritra misy arangamba tsy lova reo raha ohatra ka nisy raha ohatra raka isy. Anao ahoana izany ireo ministra izay nampiditra olana ho an'ny gouvernemanta hatramin'izay raha tsy hita nisy afa-tsy minisy mpanjakana Rivo Rakotovao izay nampidina ny mpanao gazety Andalambe noho ny fanagadrana mpanao gazety. Eo ihany koa ny ministra Paul Rabary izay nampidina ny mpampianatra Frama Andalambe ihany koa rehefa nilona ny fitadiavam-baolana sy ny fifampiresahana tamin'izy ireo. Eo ihany koa ny ministra ny fitaterana izay sahirana tamin'ny olan'ny Hermady farany teo nefa mbola tsy afaka namaritra tondrozotra mazava amoahana ny Hermady amin'ny listra be. Ary farany ny ministra ny vola sy ny fitantanam-bola izay voatontonona ho tsy mahita vahaolana ara-bola amin'ny famatsiana solika ny jirama ka mahatonga ny delestazy ekonomika ankehitriny. Ao ihany koa nefa ireo ministra izay malaza fa mampizara roa ny gouvernemanta ankehitriny.
misy ampahany tsy mihaino avatsy ny filoham-pirenena ka mahatonga ny prime ministre ho angady tsy matapakahitra amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Vaovao mahakasika ny fifidianana kosa indray tsy ho vita amin'ity taona ity ny fifidianana kominaly ho ny prime ministre androany rehefa nandroso ny hemitra nandritra ny 3 hatramin'ny 5 volana dia vaky ihany fa sarotra ny hanao izany ho amin'ity taona ity na izany aza nefa isan'ny antony nahatonga izany ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra ara-potoana ho ny mpiantsehatra politika sasany satria efa ela nisy ny lalàna vonona na ahafahana nanao izany saingy tsy norarahin'ny mpitondra tahotra ny horesy amin'ny fifidianana kosa nefa izany ho ny antoko politika hafa fanatediny. Mety ho sarotra tokoa ny ahavitahany izy io amin'ity taona ity. Zany hoe hiezaka ny gouvernement tanao izay mety fa sarotra nanaovana ny fifidianana. Nasany teny taka izany hoe prime ministre tany amin'ny volana May sy Jona nanaovana ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny antenimierim-pirenena raha toa ka nodinihana ilay volavolan-dalàna avy amin'ny député mahakasika ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjaram-pahefana efa natolotra tamin'izany fotoana izany. Azombara fa vokatry ny tsy fahaizana mandray fanapahan-kevitra ara-potoana ny tsy fahafahana manao fifidianana amin'ity taona ity. Raha ny zava-misy teto amin'ny firenena ho an'ny malagasy miara-miainga manokana mbola hanolotra volavolan-dalàna indray izy ireo manoloana ny fanimorana ny fifidianana. Rehefa tsy maintsy hojerena ny andinin'ny fahatelo miresaka ny isan'ny commune ao anatin'ilay lalàna izay efa nekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Somary gaga ihany aloha zay nahita fa hoe endrasana ny antenimieram-pirenena ny famoahana ny tolo-dalàna ho an'ny fifidianana communaly. Nanao zay tolo-dalàna zay avy any amin'ny antenimieram-pirenena dia notsinotsiniavin'ny gouvernement dia gaga indray zay androany fa ny hoe anjarany antenimieram-pirenena indray no manao lalàna vaovao mikasika an'ireo commune vaovao sy ny lalàna mikasika ny Tsinjaram-pahefana. Lany nefa ary efa navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny lalàna mikasika ny Tsinjaram-pahefana izay mazava tsara ao anatiny eo fa lafy ny ara-teknika ny tokony ametrahana an'ireo vondrom-paritra Tsinjaram-pahefana fa tsy lafy ny ara-politika na izany na tsy izany ara nefany dia vonona ary mbola amerina ny malagasy miara-miainga satria izay ny fangatahan'ny gouvernement ny hoe tokony hanao tolo-dalàna ny eny amin'ny antenimieram-pirenena ka dia mananteny zay fa amin'ity indray mandeha ity dia ho raisin'ny fanjakana marina zay tolo-dalàna zay fa ny zava-misy aloha dia samy miara-mahitsika fa dia tsy ho tanteraka zany ny fifidianana communaly araka ny tokony ho izy raha amin'ity taona ity. Isan'ny antoko efa vonona ny hiatrika fifidianana kominaly hatramin'ny ela ny malagasy miara-miainga. Ny lazany fahavonona no amin'izany ihany koa ny avy amin'ny para saingy nanipika ny solombavambahoaka Jean Brunel Razafitsiandrofa fa tahotra ny horesy manoloana ny savidy mahoaka ny an'ny fitondram-panjakana ka nanimorana izany fifidianana izany. Na izany aza mankataka izy ireo mba hafainganana ny fametrahana commune sy ny faritra vaovao. Dia aloha mba ho enjehana sy apetraka araka ny tokony ho izy reo le rafitra rehetra takiny ny vahoaka malagasy ho aorina eto amin'ny firenena. Voalohany amin'izany ny fampisarahana région vitsivitsy ao anatin'izay vatovavy fitovinany aloatra mangoro sy ny maro hafa. Faritra miisa 520 sy commune miisa 910 no fantatra fa kendrenina izarazarana ny Madagasikara raha toa ka faritra 220 sy commune miisa 770 sy 510 izany ankehitriny araka ny loharanom-baovao iray. Manodidina ny 700 anefa ny fangatahana ao commune efa voarainy ny antenimieram-pirenena ankehitriny. Fa niandry ny filoham-pirenena hanao fanambarana ny senita mialohan'ny nanehoan'izy ireo ny hevina dia fantatry izy ireo efatry ny ela azy fa tsy azo tanterahana amin'ity taona ity intsony ny fifidianana kominaly. Miandry ny lalàna mifehy ny fifidiana sy ny isan'ny commune ankehitriny izy ireo. Ankoatr'izay ihany koa ny fiandrasana ny fanaovan-tsiny vaovao manitatra ny fiara-miasa ny Madagasikara amin'ny PNUD ao anatin'ny PASEM hatramin'ny taona 2024. 17 andro ivoan'ireo lalàna sy fifanaraha-piara-miasa ireo takin'ny senita anomanana ny fifidiana fanapanazavana hoentin'ny filohan'ny senita Tala Beatrice. Miankin-doha tanteraka zany amin'ireo lalàna ireo zany ny fikarakarana ny fifidianana dia aleonay zany miandry an'ireo lalàna ireo mivoaka dia ivory zany ny senita sy ny PASEM azahoana mamaritra amin'izay fotoana zay ny daty zany hoe fa hiasa ihany moa zany ny senita sy ny teknisiana azahoana mamaritra ny calendrier vaovao momba an'izay fifidianana be ny tanàna izay.
Donda tapatra faharoa nataon'ny Sefafi tamin'ity taona ity nametra-panontaniana momba ny fahanginana misy taorian'ny fahalaniny ireo lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana farany teo ny sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena naterin'izy ireo fa asa koropaka sy vonjy-tavanandro ary tery vaimanta fotsiny nataon'ny fanjakana mahakasika izany. Fanadidina. Lalàna momba fitsinjaram-pahefana, fikorontanana vaovao indray hoy ny Sefafi. Momba ireo lalàna momba mivondrom-bahoaka paritra fitsinjaram-pahefana lany farany teo, tsy mahay mandray lesona tamin'ny 20 taona lasa ny fitondrana ankehitriny hoy ny Sefafi. Raha efa tany amin'ny taona 2024 no efa noresana ny code de la collectivité dia ny lalàna 450 tsipika 887 sy ny 450 tsipika 889. Tamin'ny 450 ihany no modina pipin'ny fanjakana ary nampandaniana teny amin'ny antenimieram-pirenena rehefa tratran-tsindry vokatry ny tolo-dalàna natolotry ny antoko politika iray. Tsy nisy ny tena diefitra teny anivon'ny antenimieram-pirenena fa fehezanteny tsy misy votoatiny loatra no nitsofoka tao amin'io lalàna lany io hoy ny Sefafi. Vokatr' izany lasa roa zany izao ny sefokotany izay tsy voafaritra mazava amin'ireo lalàna vaovao ireo ny momba azy sady eo ambanin'ny fibaikoan'ny ben'ny tanàna no baikoan'ny lehiben'ny distrika. Mbola olana ihany koa fanendrena sy fanoloana ben'ny tanàna lefitra izay tsy nitondran'ireo lalàna vaovao ireo vahaolana. Misy ihany koa anefa ireo teboka tsara toy ny fahafahan'ny commune mitady loharam-bola sy mamelo tena na budgétisation participative izay tsy nohatsaraina tao anatin'ireo lalàna ireo intsony na dia efa neken'izao tontolo izao aza fa nahita-pahombiazana. Naterin'ny Sefafi ihany koa fa tsy ny fizarazarana an'Antananarivo no olana satria efa misy ireo boribory tany izay tokony hatsaraina sy omena fahefana misimisy kokoa. Isan'ny tokony hompanan'ny adiefitra ny momba ireo trano-panjakana sy masoivo maro izay miteraka fatiantoka ara-bola ho an'ny komina Antananarivo. Fotoana tokony hanomezana endrika antetika asa grand-tanà ihany koa izao ary tokony hitatra amin'ireo renivohitra feto Madagasikara izany raha ity fampitam-baovao ity. Notsipian'ny Sefafi ihany koa teto fa mandapatapaka ireny ny fanjakana fa tsy maka ny hevitra ireo tena voakasika izany akory. Ahitana taratra izany hoy ny Sefafi ny momba ny faritra sy ny faritany ary ny fifidianan'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony amin'izany. Misy kajy politika natao ho tanjona amin'ireo lalàna vaovao ireo noho ny fifangaroana misy. Teboka maro no nasongadin'ny Sefafi fa tsy tomombana fa ny tena nisongadiny dia ny tsy fisian'ny hevitra izay voadinika tsara naroson'ny fanjakana tamin'ireo lalàna nolaniny ireo fa dika mitovy tamin'ny lalàna tamin'ny taona 477 no nampiana arak'izay tiana. Tsy misy dikany izany ny nanaovan'ilay fikaonan-doha-pirenena farany teny Ivato raha ity fanazavan'ny Sefafi ity ary volalany fotsiny izany. Efa nanokatra diefitra mahakasika izany izahay teto amikolo. Ny tsapa dia matahotra ny aneho hevitra momba izany na ireo ben'ny tanàna aza izany hoe sady efa tsy nakan'ny fanjakana hevitra momba io lalàna amin'ny fihefondrom-bahoaka paritra io no tsy samy ady hevitra momba ny atsipiriana izany. Ady hevitra tsy hita mazava hatreny Tsimba zaza tsy fantatra hoe noho ny antoninina. Ny fahasahina miady hevitra nefa izay isan'ny fiovanan-drasana amin'izao repoblika vaovao izao. Lafom-baovao hafa kosa indray mbola marefy ny fampiarana ny demokrasia eto amintsika. Ilaina ny mampiofana dian'izao ireo tanora malagasy ho mpitarika amin'izay ho fandraisana anjara rehetra ataony eto amin'ny firenena. Io nasongadina nandritra ny fanomboana ny fankalazana ny 10 taona ny OILTP izay fandarana asa iarahana amin'ny FES. Ny maraina io tetsy anosy fanadina hoentin'ny Andry Larson. Raha nantotanisa avy amin'ny UEP na ny Institut d'études politiques tsy misy afa-tsy ny folo isan-jaton'ireo mpanao politika amin'izao fotoana no nandalo fiofanana na ny homana ao amin'izany sehatra izany. Voaporofo ny zava-mitranga ankehitriny ny lesoka vokatra izany tsy ny fiomanana izany. Isan'izany ireo filoham-pirenena rehetra ny fandimby hatreto. Nahazo fahefana vao nanangana antoko. Nitovy isa tamin'izy ireo ihany koa ny fiverimberana ny krizy politika. Isan'ny antony lehibe nahatonga ity fandarana asa ULTP ity nanofana tanora misa 500 avy amin'ny sehatra isan-karazany sy ny faritra 20 eto Madagasikara nandritra 10 taona nisian'izay. Fanamanareo tanora hiala amin'izay toerana misy ny firenena izao ny tanjona araka ny nambaran'ny tompon'andraikitry ny FES eto Madagasikara. Ampirisiana ihany koa ny fanjakana nofana tanora amin'ny fanajana ny teny fanomezana sy ny teny nomena fa tsy ny sehatra toy izao ihany. Ilaina ny fanomanana tanora izay andray anjara any anatin'ny sehatra rehetra amin'ny firenentsika. Andray anjara amin'ny fanapahan-kevitra rehetra. Mila miomana ny fandraisana anjara anaty sehatra na politika izany na tsy politika. Mila miomana, mila fofanana fa raha tsy izany
izao no iavaran'ny firenentsika. Sehatra maro ny velaran'ireo tanora ireo raha amin'ny lafin'ny politika manokana mbola vitsy ny mpanao politika azo alaintahaka amin'izany fitarihana izany eto Madagasikara araky ny vohitra teto. Antony namporisihana azy ireo hiantsehatra amin'izany sehatra izany. Zava-dehibe ny fananany tanora malagasy finiavana hampanjaka marina ny demokrasia sy ny fahaiza-manao sy mitantana hoy ny solitena rezionaly FES tonga teto Madagasikara. Tsy azo amavanana ny ezaka efa nataony ULTP momba izany. Hita soratra izany tamin'ny fahavitrihan'ireo tanora sy ny fanoloran-tena nasehon'izy ireo. Le YTP a fait son chemin. Efa maro ny lalana nizoran'ny UITP. Ny anjara toeran'ny tanora ao amin'ny fampandrosom-pirenena dia tsy azo amavanana velively. Ny hevitra vaovao, ny risipo ary ny fanoloran-tenan'ireo tanora ireo miampy ny traikefa avy amin'ireo zoko no miteraka fahombiazana lehibe. Tahaka naona ny demokrasia mety a Madagasikara. Isam-bola tokony hikantroan-dodiny izany. Ary lalan'ny tanora tahaka ireo ILTP ireo antsehatra amin'izany. Efa manomboka hita sotra ny ezaka ataon'ny rehetra momba izany raha nambarany ambasadoriny Alemana vaovao monina eto amintsika. Mon opinion, c'est en train de se former maintenant. Mais Fa manomboka mahita ny zava-misy eto an-toerana ny tenako. Ny tena nanaitra androany dia ny fahitana ny risipon'ireo olona tonga teto androany sy ireo mpiatsehatra ao amin'ity fandarana asa ity. Hita ny fiatanam-pony rehetra dia iroso amin'izany demokrasia izany izay nanaitra tokoa ka olazaiko amin'ireo sakaizako any Alemana ahafantaran'izy ireo ny zava-mitranga aty, indrindra ny fahavononan'ireo tanora ireo. engagement ici des jeunes gens. Voilà. Soatavina maro nefa voitsakitsaka amin'izao fotoana izao. Finiavana lehibe tokony hananany rehetra sy fanomezany rehetra tanana ny famerenan'ireo soatavina very teo anivon'ny fiarahamonina malagasy ireo. Tanora ILTP maro no nijoro varombelona momba ny fahombiazan'izy ireo teto. Isan'ny nasan'ny FES teto ihany koa ireo mpitarika politika ezatsokajiny teto amin'ny firenena. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana napakapaka kosa indray ny fifidian'ireo Airbus 340 roa tamin'ny taona 2024 no mbola ahafahan'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara misidina any amin'ny habakapaky ny vondrona Eoropeana misy fampiasam-bola fanampiny anefa ny fampiasana izany izay miteraka fatiantoka ho an'ity orinasa-panjakana ity. Tsy nanaiky nitondra fanazavana kosa ny tale jeneraly Omaly raha nanontaniana mahakasika ilay fampirarahana tamin'ny orinasa Aerosafety and Environment Consulting nandaniany Air Mad hatramin'ny faingo 9 miliara ariary tao anatin'ny 3 taona. Olana ara-teknika kosa no antony fahatarana lava eo amin'ireo sidina ataon'ny fiaramanidiny Air Madagasikara raha nambarany Italia ara-baritra androany fanadihadiana. Fandraran'ireo Boeing 767 roa tsy sidina ny amin'ny habakabaka Eoropeana no antony nividiana ity kompania ity ireo Airbus 340 roa tamin'ny taona 2024 raha nambarany Italia ara-baritra ity kompania mpitaterana ity androany. Raha tsy hivina, tamin'ny taona 2024 ihany koa nanaovany ity orinasa-panjakana ity ireo capitalisation na fanampiana reny vola. Raha toka ireo Boeing 767 no natafiditra ny Air Mad tao amin'ny lisitra be, mbola miteraka fatiantoka ireo Airbus 340 na solo azy hatramin'izao no izy ireo tsy mbola isan'ireo fiaramanidina na azo alalana isidina ny amin'ny habakabaky ny vondrona Eoropeana. Manahirana anay fotsiny dia misy surcoût amin'ny fampiasana ilay 340 makany Europa satria lasa autorisation d'exploitation na firenena Eoropeana no ampiasainay aloha icontournena an'izay le lalàna sy restriction zay nefa le avion afaka makany Europa ihany. Tsy nanaiky nitondra fanazavana mahakasika ilay voalaza fa fandaniana nataon'ny Air Mad hatramin'ny 2.9 miliara ariary ho an'ny orinasa Aerosafety and Environment Consulting teo anelanelan'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 kosa ny tale jeneralin'ny Air Mad raha nanontaniana Omaly. Vahiny tena dosie hafa mahitsy izay mbola hojerenay daholo aloha izay mety hoe marina daholo ve zany hoe zone total fa eny mivoaka tamin'ny gazety fa tsy afaka tonga dia anaiky amin'ny bokony hoe marina zany na diso zany fa tsy maintsy mbola voajerena daholo iny zany ka ny androany tsy mivonona amin'izay zay fa mahakasika ny fahatarany ny sidin'ny Air Madagasikara kosa nambarany Italia ara-baritra androany fa ny faharatsian'ny fitaovana no anton'izany. Mihoatra ny 300 fandaniana amin'ny kérosène nataon'ny fiaramanidina vaovao ny fandaniana ny fiaramanidina ampiasain'ny Air Mad ankehitriny. Fanarenany eo amin'ny lafin'ny teknika ny fanatsarana ny tolotra sy ny tinady mba habetsaka ny mpanjifa hamora kokoa ny vidin'ny tapakila ary izay no ahafahana manatsara ireo fitaovana ampiasaina. Fahafapo hatramin'ny 100 eo amin'ny lafin'ny teknika no nambarany fa ahafahana miala ny lisitra be.
Lafombavao afaka kosa indray tsy misy dikany amin'ireo mpandrahara mpanafatra entana avy any ivelany ny sazy voarakitra anatin'ny lalana velona ankehitriny izay tokony ampiarina amin'ireo mampiditra entana lany andro antony mampiroborobo ny fidiran'ireny entana ireny eto Madagasikara. Fepetra raisin'ny ministeran'ny vatra sy ny fanjifana ny fametrahana laharana maitso ahafahana mampandray azy ireo amin'ny fahitana entana efa lany andro. Isy ihany koa ny volavolan-dalàna ho entina olan'ina eny anivon'ny antenimieram-pirenena fanadihadiana. Tsy mihoatra ny roa etsy ny lamandy alohan'ireo mpandrahara tratra manafatra entana efa lany daty eto Madagasikara. Miampy fidirana 15 taona raha ny voarakitry ny lalàna saingy tsy mbola nisy nampiatratra amin'izao. Ireo antony ireo no mahatonga fahatrarana entana efa lany daty matetika eny an-tsena. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, efa nahatrara ny ministeran'ny vatra sy ny fanjifanjany teny amin'ny tranombarotra lehibe na grande surface. Lafarina lany daty ihany koa no efa tratra teny amin'ny serana Tsambony Tomasina, vary, tao Mahajanga ary vatomamy, biscuit, fromage ary ronono efa lany daty teto Antananarivo. Misy arak'izany ny volavolan-dalàna avy amin'ny ministera anovany io lalàna io. Andrarany olona roa etsy ariary zany tsy convaincant tsara zany. Fa ny any amin'ilay volavolan-dalàna izay nieritreretina niaraka tamin'ireto association reto moa zany dia azony heverina fa mba atao mifanaraka amin'ny toetrandro izay ngamba ny azoko ilazana azy. Mety mahatratra any amin'ny 20 isan-jato ny mampidiriny any. Mbola mila fampidiniana amin'ny ministeran'ny fitsarana nefa izany sazy izany. Manantena nefa izy ireo fa ho tafiditra amin'ny fivorian'ny antenimieram-pirenena manaraka io volavolan-dalàna ahafahana miaro ny mpanjifa amin'ny fanomezana sahaza ho an'ireo mpanafatra entana efa lany andro io. Manomboka amin'ny volana Oktobra, isy ihany koa ny laharana maitso ahafahana miantso ny ministera ampahafantarana azy ireo ny fisian'ny entana efa lany andro. Ampiarina ihany koa ny rafitra midaka izay fitoerana tokana na guichet unique ampidirana sy amoahana ny entana eny amin'ny seranana. Vao tonga ny entana any amin'ny serana sambo tsirairay avy dia afaka midina mijery an'ireny entana ireny ny solotena ny commerce amin'ireny faritra ireny. À partir d'an'izay zany dia fantatra hoe iza ny grossiste an'io, iza ny détaillant an'io, fantatra déjà zany hoe firy ny date limite ny vente amin'ireny produit tsirairay avy ireny. Fa raha miasa kaiky zany miaraka ministera maromaro dia ho hita misy traçabilité an'ilay produit ahafahanay mijery any amin'ny détaillant any amin'ny grossiste hoe inona ny stock tavelao satria aty amin'ny fichenay efa tokony lany daty raha mbola misy ao dia tsy maintsy détruisavana. Voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna tolotry ny ministera ihany koa ny zon'ny mpanjifa rehetra toy ny zo amin'ny fahalalàna sy ny zo amin'ny fiarovana. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny anjara asan'ny sampandrahara-panjakana sy ny fikambanan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Pejin'ny fahasalamana kosa indray iova ho centre hospitalier universitaire ireo hôpitaly manara-penitra eto Madagasikara ary hijanona eo amin'ny fitantanana ny fanjakana izany. Tsy ny olon-drehetra no mahatakatra ny fitsaboana eny amin'izy ireny ankehitriny etsy Andotapenaka ohatra 5 hatramin'ny 10 isan'andro no tonga mitsapo-tenao hatreto raha ny hita tsy mahasarika olona ity hôpitaly ity na dia ho aza ny mampanara-penitra azy amin'ireo fitaovana hita ao. Etsy ankilan'izay miaro ihany koa ny tsy fahampian'ny olona miasa amin'izany fanadihadiana Michel Ranarjon. Omenan'ny Mauritiana ve sa ny Indiana ny fitantanana ny hôpitaly manara-penitra ho an'Antananarivo manokana ka raha na efatra ny rehefa hoe hirotsaka an-tsehatra hitantanan'izy ireny. Tahaka izany ihany koa ny momba n'ireo hôpitaly manara-penitra any amin'ny faritra izay rehefa mitsipozipozy ary tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Nandiso izany rehetra izany ny Prime Ministre Cool Roger. Efa nisy fangatahana momba an'izany. Io monsieur secrétaire général nangataka ry zareo hoe avinao ho zahay no hitantana ny hôpitaly manara-penitra kanefa rehefa nijerenay atao amin'ny ministère ny fahasalambavam-bahoaka dia izay hoe tsy dia hita loatra ny tombontsoa azo amin'izany vahoaka izahay ihany no mitondra azy. Ny fanjakana araka izany no hitantana ny hôpitaly manara-penitra eto Andrenivohitra eritaona aty aoriana anokanana azy sehatra asa 5 lehibe no hita eto Andotapenaka. Ny maternité, ny ORL na ny fitsaboana tenda, ny tratra, ny sofina, ny onkologia na ny fitsaboana ny cancer, ny imagerie médicale, ny biologie ary farany ny dentisterie. Raha ny hita manara-penitra tahaka ny anarana ireo fitaovana rehetra hitato saingy ny tsikaritra tsy mahasarika olona ity toeram-pitsaboana ity. Olona 5 hatramin'ny 10 isan'andro farafahabetsany ny olona tonga mitsabo-teny ity raha ny fanazavana azo ary mipetraka olana ny tsy fahampian'ireo mpitsabo ato. Ny fitaovana aloha dia ampy fa
fa ohatran'ny hôpitaly mpanjakana rehetra dia eo amin'ilay tsy fahampiana amin'ny olona teknika ny olombelona mivoalohan-karena ka raha misy ary ny fitaovana ka tsy ampy ny olona dia mipetraka ihany ilay izy fa eo amin'ny tsy fahampiana olona tsy ampy kely fotsiny izay. Raha alina ariary ny fizaham-pahasalamana ankoatran'ny vidim-panafody, mora izany raha ampitahaina amin'ny an'ny dokotera tsy miankina, lafo kosa ho an'ny sarambabe-bahoaka. Nambara raha teo fa maimaimpoana ny fizaham-pahasalamana amin'itony hôpitaly itony tany am-piandohana. Manodidina ny zato ny isan'ny mpiasa ao amin'ity hôpitaly ity ankehitriny, ary iova ho centre hospitalier universitaire ireo hôpitaly valo tahaka azy manerana ny nosy Atsoatsy. Vaovao ara-panatanjahantena kosa anonizantsika ny fampahalalam-baovao voaositra ho tompon-daka eran-tany androany Justin Safimariamo teo amin'ny sokajy kade nandritry ny fiadiana ny amboarera-tany izay natao tany Italia ambony hahavon'ny fahaizany malagasy amin'ity taranja kickboxing ity raha ny vokatra hatreto ankoatry ny medaly volamena nandrobaka ny medaly alimy ihany koa izy teo amin'ny light contact samy nandresy ary atrika ny finala rampitsy sy Muratina eo amin'ny vehivavy izay manao ny low kick eo amin'ny latsaky ny 20 kilao eo ihany koa i Faratino eo amin'ny low kick latsaky ny 150 kilao ary Alain eo amin'ny latsaky ny 750 kilao. Fa amarinantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ity hariva ity, vaovao avy any ivelany ny gadony ao Bagdad Irak io maraina io ny filoham-pirenena Frantsay isan'ny anton'izao fitsidiana izao ny fanambarana paikady hoentin'ny Frantsa amin'ny ady atao eo amin'ny asa fampiroroany ny vondrona jihadisty François Hollande izay fananambara ny fahavononany anohana ny gouvernemanta vaovao irakiana fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny France 24. Ny taona 2024 tsy nanohana ny fampandritany tao Iraka nataon'ny États-Unis sy Royaume-Uni ny Frantsay. Antony roa lehibe no nahatonga ity firenena miditra nitsehatra amin'izany famitena ny herisetra ataony aily ity. Andaniny, i Frantsa izay mitsipaka marindran'ny fisiany asa fampiroroana. Ankilany, loza mitataony noho ny firoborobon'ny mpikambana vaovao anatin'ny volana jihadista miady any Syrie na Irak ary miverina indray any amin'ny tany avingy. Mahatratra 2 alina hatramin'ny 503 alina ireo mpiady avy amin'ny vondrona jihadista ao Iraka sy Syria araka ny antotanisana vokan'ny sampana fitsikilovana Amerikanina CIA raha toa ka iray alina izany efa bolana lasa zao. Akoatra ireo jihadista any amin'ny firenena tandrefana mahery ny 2,000 eo ankehitriny, mazava araka izany ny fanohanan'ny Frantsay ny gouvernemanta irakiana. La solidarité de la France, c'est aussi d'avoir pu fournir aussitôt qu'il a été possible. Ao anatin'ny fifanampiana omen'ny Frantsay ihany koa ny fahafana manolotra araka izay tratra fanampiana ara-tsakafo izay efa naverimberina hatrany ary mandrakandroany, fa ihany koa ny fanampiana ara-tafika. Mandritra ity dia ny filoham-pirenena Frantsay ao Bagdad ity no hitondra ny fanazavana ny amin'ny fomba entina miady amin'ny vondrona jihadista izay efa mifehy faritra maro ao Iraka sy Syria ankehitriny. Akoatra ny Frantsay, nahazo ny fanohanan'ny firenena arabo misa 10 ihany koa ny Amerikanina amin'ny famongorana ny herisetra ataony ela any an-toerana amin'izao fotoana izao. Rehefa avy eo amin'ny valora sasany narahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny Frantsay, azadiny kosa ny manaraka ny fandarana MKH aorian'izay fampahalalam-baovao amin'ny teny Frantsay izay, izay resahana ny olana ny fahatapahan-jiro na ny telestage iarahanao amin'ny mpanao gazety Enikazarakoto Manantsony tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.